eo tongotrao. Abanao tonga seto amin'ny fandarana mianatra eo tongotry Jesosy. Ity fandarana ity dia fandarana ianarana ny teny soratra masina ka manasanao ary izay hiaraka amin'ny hatramin'ny farany.
andiniantsika ny teny soratra masina dia manasa antsika nondrika alohantsika fa hiarika hivavaka isika. Andriamanitra mbola misatronao indray izay no ny fitahinao sy no ny fitantananao anay nandritry ny nemaniny ka mbola nomenao an'izao fotoana izao. Ka ankehitriny dia mangataka famelan-kely ka sy famindram-po avy aminao izay tamin'ireo fahotana izay vitanay. Mangataka izay mba ho vita fihavanana aminao. Ary manaitry anao an'izao fotoana izao. Ariana izy zavatra atao eto dia ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Tondronina amin'ny anaranao mivavaka. Amen. Betsaka ny zavatra tsy ampozina eo amin'ny fiainana ary indraindray Andriamanitra dia manao zavatra tsy ampozina ao antsika. Indraindray dia mety hahafinaritra izy ireny. Manana andiana lama izahay izay novonjenay tamin'ny fahamaizana. Nidiny izahay hamonjy azy ireo. Iray volana sy tapany taty aoriana dia iny fa nisy zanak'alama tamin'ireo andiany no karakarainay ireo. Teraka izy ary tsy nampozinay satria tsy fantatray mihitsy hoe hisy zanak'alama ho avy. Ary nanjary namana tsy foy izy, tsy ho anay irery ihany fa ho amin'ny fiarahamonina ihany koa. Toy ireny hoe nomen'Andriamanitra kilalao ireny izahay. Dia ny voalohany dia efa tia olona izy. Raha vao teraka ka afaka antsangana fotsiny izy dia avy hatrany dia nanantona ankizy iray. Hatramin'izay dia tia olona izy, tia alika sy tia ankizy. Tsapanay noho izany fa azo ampiasaina ho fanasitranana ity lama ity. Biby afaka mampahery. Amin'izao fotoana izao moa dia hita betsaka ny lama. Amin'ny sary misy kilalao na zavatra hafa toy izany. Kanefa Andriamanitra dia nanome anay tena izy izay tena mahafaly tokoa ny manana azy. Nanokatra ny varavarany Andriamanitra ho an'ity lama kely izay tao an-kibon-dreniny raha namakivaky ny afony rehatra. Nataony hoe Phoenix Hope ny anarany. Toy ny hoe fantany izany anarana izany rehefa miantso azy zahay. Takatra avy amin'ny zavatra rehetra nitranga hoe ny fotoanan'Andriamanitra dia tsy maimaika nefa koa tsy tara. Fantany mialoha izay ataony ary manana drafitra izy. Izay no ampianaran'ny Phoenixa. Fantatra izay ataoko miaraka aminy. Ny toerana hitondrako azy fa mila manao izany ampahalemem-panahy sy ampaharetana kosa nefa. Hitako ny fomba hitenen'Andriamanitra amiko. Angamba tokony ampiasaina ho amin'ny asan'Andriamanitra sy ho voninahiny izy. Mizara fifaliana ho an'ny hafa. Ahoana moa no tsy afaka ampiasaina ho tonga biby mampahery izy? Toy ny hoe lama mitondra fanasitranana. Ary izany no ataonay. Entinay miakatra indray mandeha isan-kerinandro izy. Ary fomba mahazatra fanaonay isaky ny zoma izany. Mipetraka eo anoloan'ny hôpitaly izy ary miaraba ny olona rehetra izay tonga ao. Fantany tsara ny olona rehetra izay tonga ao. Ataony mahatsapa ny olona hoe manandanja izy ireo satria avy hatrany izy dia manantona sy mikasika azy. Toy miteny hoe te hafantatra anao aho. Fa iza moa ianao? Mba teo namanao aho fa safosafoy. Mitondra fifaliana mahagaga ary tena mahatalanjona tokoa satria rehefa miaraba azy ny olona dia manjary tony izy. Manana fahalianana manokana ho an'ireo olona irery izy ary manatona azy ireny mba hiaraba azy, mikasika ny tanany na manondrika ny lohany ka mikasika ny orony amin'ny orony toy ny fanaon'ny lama amin'ny namany.
tsy misy ataon'ny Phénix afa-tsy hoe eo izy dia izay, ary mitondra fahasambarana sy fifaliana ho anay izany, ary mahatsapa izany izay rehetra mahita azy. Kasiny izy ireo ary avy hatrany dia mahatsapa faherezana izany. Eto izahay satria Andriamanitra no aniraka anay sy manome fifaliana ho anay, ary aneo ny voninay no antom-pisinay. Rehefa mijery manodidina ny hôpitaly isika dia zavatra simba sy potika no hita toy ireny tany avy niady ireny. Kanefa rehefa mahita azy ny olona dia manjary eo aminy ny fifantohany, ary izany mihitsy no nataon'Andriamanitra ho anay. Nomeny io atao hoe fialam-boly mahavariana io izahay mba hahafahanay mifantoka amin'ny voariny sy ny asa mahampamorona azy, ary izany dia mitondra fahatoniana eo amin'ny fihetseham-po sy ireo tombony hafa rehetra mety ho azo avy amin'izany. Chanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antungu chao izai piana chao kuambitenenare Jesu malalo izai ainuchalanao kahirote nyadamina itwechapechaka wampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai ainuchalanao kahirote nyadamina itwechapechaka wampunaya irate nyadamina itwechapechaka wampunaya. Manao anataon'indray zazabody sy ny zazaminony e, tratry ny sabato miarahabantsika rehetra dia andao hiaraka hivavaka angataka amin'i Jesosy tsika, dia akambana ny tanana ondrika ny loha akipy ny maso. Jesosy zokinay io, misaotra anao zahay fa nomenao sabata fitsaharana dia afaka miaraka aminao. Omeo anay fanahy mba hianaranay ny lesona, dia ho zaza endry avokoa izay rehetra ho mpankatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Velona ilay zazalahy, izay ny lohatenin'ny anarantsika nandritra ny herinandro dia averintsika izy androany a. Velona ilay zazalahy, ny tsy anjery ao amina Nahoma 1:7. Miaraka mamerina isika rehetra. 1:2 Jehova mahalala izay mialoka aminy. Andao averina indray hoe Jehova mahalala izay mialoka aminy. Bravo! Dia mbola mpifaliana indray no hiarabanantsika tanora zandry indray amin'ity anio ity, hiaraka indray sika amerina ny lohahevitra na ny lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Andeha aloha isika ary amerina ny lohateny sy ny tsy anjery izay nianarantsika. Hiaraka isika lesona 7 ary lasa lavitra loatra. Tsy anjery ary Jesosy namaly hoe ny voalohany dia izao: mihaino ry Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Koa tiavan Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao, tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Marka 12:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 1:30. Izay ny tsenjerintsika, mena fa niezaka nianatra an'ilay izy tsenjery avokoa isika tsirairay.
inandray ara ny zavatra hitantsika nandritry ny herinandro. Ny anarantsika trany ny toy ny tantaram-piainan'i Josefa. Lasa lavitra izy, lasa lavitra loatra izy. Aiza izy zao? Any Egypte izy zao, andevo ny toerana nisy an'i Josefa ankehitriny. Niasa tao amin'ny lehibe anankiray antsoina hoe Potifara izy tamin'izay fotoan'izay. Ary efa 10 taona ny fotoana niasana dia nisondrotra hatrany izy. Andefitsotra no ny angany ary indro fa mpifehy ny fananany Potifara izy ankehitriny. Lasa olona nanana izy azy izy. Toerany zanaka mihitsy no nandraisany tenany. Hainy avokoa zavatra rehetra ary izay rehetra nikasihany tanany dia nambinin'Andriamanitra avokoa. Tiany Potifara tokoa i Josefa ary naomby ny asa rehetra izay nataony. Ny zavatsarotra indray nefa nandalo teo amin'ny fiainany dia ny fakapanahy izay nataony vadin'i Potifara. Haitsika tsara ny zavatra niseho. Nakafanahy azy mba handry aminy na hiaraka aminy i vadin'i Potifara. Tsy nanaiky an'izany anefa izy. Noho ny fiarahany tsy tapaka tamin'Andriamanitra dia fantany fa hanimba ny fifandraisana amin'ny olona sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra ny fahotana. Dia tsy nety niditra tamin'izany izy na dia nitondra loza indray teo amin'ny fiainany ary ny fandavana izany. Indro izy fa ao am-pigadrana indray. Natoko mandrakariva izy nefa fa na any am-pigadrana raha ny misy azy dia natoko izy fa tahaka ny tantanan'Andriamanitra ny fiainany teo aloha no mbola hitantanan'Andriamanitra ny fiainany indray. Toy izany tanora namako no niainany ity tanora tovolahy anankiray izay voaeritreriny ity. Nomena antsika ihany koa ny toromarika sy ny torolalana eo amin'ny fifandraisana. Ny fifandraisana amin'ny hafa sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny fioarana ny fefy izay napetrak'Andriamanitra dia hanimba izay fifandraisana izay. Ary ny tenantsika ihany koa dia simba ao anatin'izay. Hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra koa nefa ny fanarahana ireo fefy izay napetrak'Andriamanitra ireo. Ary manampy antsika hifankatia sy hifanaja ny fanarahantsika izany ihany koa. Ny lohahevitra izay noraisintsika nandritry ny herinandro ary izany tanora namako dia nanampy antsika mba ahafantatra fa ny fiainana tsy mihoatra ny fefy apetrak'Andriamanitra dia tena zava-dehibe ho an'ny tena fihavanana kristianina marina. Ny anarantsika tao ny mba haniry fatratra ny ahafantatra sy ny hijery, hitady mihitsy ireo fefy izay napetrak'Andriamanitra tsy azo ioarana ireo. Manampy antsika ihany koa izany mba hanapa-kevitra. Tsy efa nanapa-kevitra ve? Manampy antsika izany mba hanapa-kevitra indray mba hikatsaka sy hanaja ny fefy izay napetrak'Andriamanitra. Ary isika mihitsy ihany koa dia mba hametraka fefy ho an-tenantsika amin'ny atao hoe fiainana kristianina. Tadidy ve izany ilay hafatra nentina nandritry ny herinandro? Fomba iray hifampitondrantsika ampanajana ny fitandremana tsara tsy hihoatra ny fefy. Izay indray izany ny lohahevitra na ny lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Mino fa andray fanapa-kevitra tahaka ny Josefa isika tsy hihoatra ny fefy. Sa ahoana? Eny ary mirary soantsika tsirairay avy amin'ny manaraka indray. Amin'ny fifaliana indray no hiara-panan'ny tanora manto anto rehetra amin'izao fotoana izao. Fotoana izay hamerenantsika ny lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Ny lohatenin'ny lesona dia ny hoe ny fomba nampisy izao tontolo izao. Ary ny tsenjery dia izay hitantsika tao amin'ny Salamo 7:30 ny andininy 9. Andao iarahantsika mamerina izany. Ny tenin'i Jehovah no nanaovana ny lanitra ary ny fofona ny vavany no nanaovana ny amarony rehetra. Ny soratra masina dia nomena antsika ary manambara ny amin'ny asan'ny famoronana
ny soratra masina. Dia tao anatin'ny herinandro no namoronan'Andriamanitra izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy ary nitsahatra izy tamin'ny andro 15. Isika tsirairay dia maniry indrindra ny hafantatra izay ny andohantsika. Ary tao anatin'ny lesona isika dia nahitana tantarana lehilahy iray izay nikaroka ny fiandohany, lehilahy afro-amerikanina izy ity. Ary rehefa nijery izy hoe nandinika nandritra ny 10 taona be izao nanao fanadihadiana tetsy sy teroa ny amin'izay ny andohany dia hitany ihany no ny farany. Fa izy ity dia teratany gambianina anankiray izy ary nalaina ankeriny ny fianakaviany ireo razambeny teo amoron'ny rano anankiray ary nentina namidy tany Amerika izy ireo. Dia nandany fotoana izy mba hahafantarana ny momba azy. Ary ianao fantatrao ve izay ny avianao? Ny mahafinaritra indrindra dia milaza ny soratra masina fa izy Andriamanitra no namorona anao. Ary tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva dia naka vovotany izy dia nofofony ny fofonaina izany ary lasa olombelona. Mahafinaritra indrindra ny mahafantatra an'izany fa Andriamanitra no namorona anao. Ary rehefa fantatrao fa Andriamanitra no namorona anao dia manana tanjona izany Andriamanitra ho amin'ny fiainanao. Tsy olona mandehandeha ho azy ianao fa manana drafitra ho amin'ny fiainanao Andriamanitra satria izy no namorona anao ary zanak'Andriamanitra ianao. Dia rehefa mahafantatra ianao fa zanak'Andriamanitra dia tokony hanana fiaina amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Izy vidiny aminao ny zavatra ataonao isan'andro. Tsy hiaina femiaina fotsiny ianao fa ninona ataonao mandritra ny tontolo andronao dia aoka ho tsaroanao fa noforonon'Andriamanitra ianao ary zanak'Andriamanitra ianao. Ny fahafantaranao fa manana mpamorona ianao, ilay mpamorona izay tena tianao, izay miany fiainanao isan'andro, izay mikolokolo anao mandrakariva dia manome antoka ho anao fa mianao izy ary manomana ihany koa ny tsara indrindra dia ny fiainana mandrakizay ho anao. Ka andeha isika hideran'Andriamanitra noho izany fitiavany lehibe izany. Izy ilay namorona anao dia andeha hanatitra fisaorana, hankasitraka izany Andriamanitra izany ianao ka ninona ataonao mandritra ny fiainanao dia ho fanomezam-boninahitra ilay Andriamanitra izay namorona anao ny zavatra ataonao rehetra. Dia mirary fianarana mahafinaritra indray ho amin'ny toy ny lesona dia mirary soa indrindra ny tanora mantoanto rehetra. Veloma tompoko. Zapako itako fafiti huduri awaminau nataunau uai rirai rifanai eri Tungae wamina ravunifo
misaotra anao fa lehibe ny fitantananao voavonjy zanakao kaderao irao siakao lazao sauce mamelo ni futumbuo tonga eo amin'ny anjarantsika tanora zoky indray sika izao dia faly miaravanao ary faly mirary hoe sabata feno fitahiana ho anao sy miankonanao eo amin'ny lohahevitra fahafito ihany koa isika ny lohahevitra fahafito izay ny rahantsika nianatra tanatin'iny herinandro iny dia ilay hoe miditra amin'ny fitsaharana ka irariana indrindra hoe miditra amin'ny fitsaharana isan'andro san'andro dia ny fitsaharana izay nataon'Andriamanitra ho azy ho anao ane isika isan'andro san'andro indrindra amin'ity androan'ity fa rehefa niara-nianatra mantsy isika dia nandinika ny Hebreo 4:1 ka hatramin'ny 1:10 ary io koa no nangalan'ny tsirairay avy andininy iray mba ho atao fitadidy ilay hoe tsy anjery na hoe mba hamerina eny ary rehefa nianatra isika ny amin'ity hoe miditra amin'ny fitsaharan'ity dia niaraka nahita fa misy singa tsy ampy ao amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra ao dia tsy inona fa ny finoana izany satria tsy ampy ny mitsahatra amin'ny asa atao fotsiny isaky ny andro fahafito ohatra fa mila manana ny fitsaharana avy amin'Andriamanitra izay tena irian'Andriamanitra hananana marina zasenao ary fitsaharan'ny sabata isan'andro no irian'Andriamanitra mba ho azy ho anao. Andriamanitra mantsy raha nanao teny fikasana dia hoy izy hoe hanome anao fitsaharana dia tsy fitsaharana andro hoe indray mandisa-kerinandro fotsiny ny tena tian'Andriamanitra fa fiainana mihitsy ka fiainana izay mitoky
tanteraka amin'Andriamanitra ary fiainana izay manana firaisana aminy dia izy Andriamanitra ray. Dia teo no niarahantsika nianatra hoe aza-donoina ary fa fiainam-pankatoavana no fomba fiaina voataha indrindra dia ny fanirian'Andriamanitra dia ny mba hianterantsika aminy ka hankatoavantsika azy ary iainantsika an'izany finoana izany ka ho amin'ny resaka sabata dia tahaka n'ireo didy hafa ao amin'ny didy folo izay mampitandrina an'izany moa dia isan'andro san'andro izy ireny no ampiarina sy iainana dia mba ho tahaka izany koa ny sabata ampinoana dia iainantsika isan'andro san'andro dia izay ilay hidirantsika amin'ny fitsaharan'Andriamanitra ka ny nilazain'ny lesona tamintsika dia hoe indray mandeha isan-kerinandro ny sabata ara-nofo fa isan'andro kosa ny fitsaharan'ny sabata ara-panahy ary io dia ny eo amin'ny lafiny fahatsiarovana dia fahatsiarovana an'Andriamanitra ilay nanome antsika n'izany teny fikasana hoe hanome anao fitsarana izany ary Andriamanitra ilay namorona, Andriamanitra ilay nanao fanekena sy nanao fiankinana izany hoe miantso antsika hiankina aminy dia izy ilay mpamorona hatrany hatrany dia isan'andro san'andro ny fampiarana irian'Andriamanitra ananako sy anananao, isan'andro san'andro no anirian'Andriamanitra sy anao hiditra amin'ny fitsaharany ka araka ny resahana dia hoe ny finoana no singa tsy ampy dia izaho sy anao rehefa niara-nianatra dia andeha ampitombo ny finoana ao amin'ny Kristy, andeha hianatra ka hitombo isan'andro san'andro amin'izany finoanan'i Kristy izany satria dia fantatsika loatra fa manan-danja tokoa ny finoana amin'ny famonjenantsika ary finoana no andraisantsika ny famonjena avy amin'Andriamanitra dia tsy azo sarahana izany ny teny sy ny finoana satria fantatsika loatra fa avy amin'inona moa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy ka andeha hianatra ny tenin'Andriamanitra, andeha hiaina mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, andeha io tenin'Andriamanitra io mihitsy izany no atao sakafo isan'andro san'andro mba hampitombo ny finoana dia hahatonga antsika hiditra amin'ny fitsaharana ka afaka natanteraka ny fanirian'Andriamanitra hoe isan'andro san'andro no miditra amin'izany fitsaharana izay tian'Andriamanitra hiainantsika izany. Tao anatin'ny taridalana isika no nianatra fa misy ifandraisany tokoa izany amin'ny fitandremana ny sabata ny finoana satria manome voninahitra n'Andriamanitra ilay mpamorona izay nahary sy mampitoetra ny zavaboarina amin'ny alalan'ny teniny izany isika izay mitandrina ny sabata ary finoana an'i Jesosy ilay teny velona, Jesosy ilay mpamorona izay mamonjy ihany koa amin'ny alalan'ny teniny ny ataontsika rehefa mitandrina ny sabata ka toy izao no namehezana azy ho amin'ny taridalana iny hoe tsy ampy fotsiny izany ny mino an'i Kristy ry namako fa andeha ino azy mihitsy zasy ianao, andeha isan'andro no hiainana ka hampitomboana an'izany ao aminy ary ny finoana azy dia mba hitondra ny tombontsoa izay irian'Andriamanitra ananako sy anananao dia nidirantsika amin'ny fitsaharana isan'andro san'andro ka mba manomboka eto dia ho fiainana mihitsy ny tena finoana ho aso anao ary ny finoana velona mantsy dia mitondra fitombokery, mitondra fitokiana, mitoetra ary mahatonga ny fanahy anana hery hoety mandresy, mahatonga ny fanahy andresy izany ka inona moa no iriko sy ny irianao sy ny ahita fandresenao amin'Andriamanitra ve andeha anaiky ny finoana isan'andro san'andro ampitomboanao aminy amin'ny fianarana ny teniny, ny fiainana ny teniny ary anaikiko hiditra amin'ny fitsaharana dia ny fitsaharana isan'andro izay irian'Andriamanitra fa indrindra moa ny fitsaharana ihany koa rehefa tonga ny sabata tahaka izao. Andriamanitra ny hitahanao sy ny ankonanao mandrakariva ary mirary sabata feno fitahiana ahitana fitsaharana tokoa amin'Andriamanitra ho anao dia mandra-peo-nahy indray. Ao anatin'ny taridalana ho an'ny lehibe indray zany isika zao koa manasantsika tsirairay avy mba
hitazona hatrany a ny fifantohana zay efa nananantsika hatrany amin'ny voalohany. Ny lohahevitra amin'ny ankapobeny a dia fanantenana tsy mety rava zay efa fantatsika fa fitohizan'lay atao hoe taridalana mandritra ny 3 volana miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny memy. Ny zava-dehibe ao anatin'ny ity taridalana ity dia ny fahazahoanantoka ny fijoroantsika hatrany na inona andalovantsika eo amin'ny fiainantsika. Ny fototra zay azo lazaina hoe tenin'Andriamanitra iorenan'ny taridalantsika nandritra ny herinandro dia eo amin'ny Romanina 5 ka ny 5 zay manao hoe ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra satria ny fanamasina izay nomena antsika no nentina nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika tsirairay avy. Zava-dehibe zany satria amin'ny alalan'ny fahatsapahantsika ny fitiavan'Andriamanitra ao am-po, satria nanaiky ny asan'ny fanamasina isika dia mitoetra ary mihamafy tsy azo ozongozonina ny fanantenantsika. Misy fizarana eo amin'ny ataontsika hoe 2 no amitinana ny fianarana zay natrehantsika nandritra izany herinandro izany. Koa ny voalohany amin'izany dia ny fanamafisana fa Andriamanitra no mifehy zavatra rehetra. Raha Andriamanitra no mifehy zavatra rehetra dia azo antoka fa tsy voatery ho fantatsika ny fomba fiasany. Ny fironana maha-olombelona moa dia ny jery mandrakariva sy hanome lanja mandrakariva zay zavatra miseho eo amin'ny fiainany. Zaho sy ianao amin'ny maha-olombelona antsika dia zany ny zavatra misy ary tsy isika ihany no tratran'izany fa ny olombelona rehetra dia manana an'izay fironana izay hoe zay zavatra miseho eo amin'ny fiainako dia manan-danja amiko. Eo amin'ity fanandramana manokana mahakasika ny memy ity zay fantatsika fa fisedrana dia misy fampitandremana omeny taridalana antsika satria raha tavela ao anatin'izany fanomezan-danja manokana zay zavatra iainana izany fotsiny no fanandramantsika eo amin'ny fiainana maha-kristianina antsika dia voafehan'ilay antsoina hoe fomba fijery mifantoka amin'ny tena isika ka manindrandrindra ny izaho. Adinontsika mantsy amin'izay fotoan'izay fa tsy isika ihany no zavaboarin'Andriamanitra. Mety tsy tonga ao an-tsaintsika intsony mantsy noho izay fomba fijery mifantoka amin'ny tena izay satria zavatra mpahazo antsika izany. Rehefa mandalo zavatsarotra ny olona iray, rehefa mandalo karazana endrika fahoriana isan-karazany dia manomboka baikony ny hirifiry izay mahazo azy ka amin'ny fomba fijery maha-olombelona dia toa rariny ny tsy mahita ny hafa afa-tsy ny tena. Io fomba fijery io no anisan'ny manakana antsika voalohany indrindra tsy hahalala an'Andriamanitra. Mety hitarika antsika zany an-tany manao hoe ahoana moa tompo no fomba fiasanao satria fantatrao fa za dia manompo anao ary raha tohizana zany fomba fijery zany dia toa mametra-panontaniana ny amin'ny hoe ahoana ny fomba fiasan'Andriamanitra kanefa zao ny zavatra misy. Ato anatin'ny taridalantsika dia misy an'ilay mpandinika anankiray antsoina hoe Chambers, Oswald Chambers, izay milaza manao hoe Andriamanitra dia tsy hanambara amintsika mihitsy ny izay ho ataony fa maneho ny tenany amintsika kosa izy. Ny zava-dehibe zany ao anatin'ity taridalana ity mba hahatonga ny fanantenantsika iorina hatrany dia tsy ny fiezahana anontany an'Andriamanitra hoe inona no ataonao fa ny hatakatra fa Andriamanitra dia maneho ny tenany ary manaiky izany. Tsy afaka hanaika an'izay maha-Andriamanitra an'Andriamanitra zay nefa isika raha mbola mifantoka amin'ny fomba fijery izay tsy miala
afa-tsy amin'ny tenantsika, ny am'izay mahazo atsika, ny am'izay momba atsika, satria azadiny fa tsy miaina irery eto amin'ity tontolo izay misy antsika ity isika. Ny fanantenana dia natolotra. Misy ohatra izay nomena atao anatin'ny taridalana makasika ny Abakoka izay hita ao amin'ny Abakoka 1 raha mitanisa izy ny am'ireo fahoriana izay mahazo azy. To te ilaza izy manao hoe tokony hiatsara izy ity. Kanefa rehefa jerena ny taridalana, raha mamaky isika eo amin'ny Abakoka ka manomboka aza ny 12 mitohy hatrany amin'ny 17 zany, de mahita fa hiaratsy ny fiainany zanak'olombelona, ny zavatra mety anodidina aza zay tsy hoetreretintsika. Fa rehefa mamaky kosa isika ny aorianan'izay hatrany amin'ny indrindra ny 19 sy ny 17 amin'ny Abakoka 1 dia mahafinaritra fa takatr'ilay mpanompon'Andriamanitra, ny mahandriamanitra n'Andriamanitra ka lobavy izy manao hoe Jehova no heriko, izy no tanjako satria izy no tompoko. Miteraka fiderana ao anatin'ny maha-olombelona atsika, eo amin'ny fanandramana ara-panahy atsika, ny mifantoka tsy amin'ny tenantsika fa amin'Andriamanitra izay efa maneno tenany amintsika. Zay no fizarana voalohany. Fa ny fizarana faharoa kosa dia mitaona antsika atakatra ilay antsoina hoe sekolin'ny Kristy. Raha miresaka ny amin'ny sekolin'ny Kristy io isika, ny taridalantsika dia mametraka ilay antsoina hoe fomba fiasa na atao hoe fitsipifehezana eo amin'ny fanabeazana zay ataon'Andriamanitra amintsika. Rehefa miresaka moa tsika hoe sekoly dia miodikodina ao anatin'izany ny lesona, miodikodina ao anatin'izany ny taridalana ary ny fanadinana rehefa miresaka tsika ny amin'ny hoe sekoly. Manao ty sekolin'ny Kristy ity satria misy fitsipifehezana ao. Ny zavatra tsy azo adinoina de zao. Io sekolin'ny Kristy io dia tsy inona akory fa maneho ny planin'Andriamanitra ho an'ny taranak'olombelona, ho asy ho anao. Ary ao anatin'izany sekoly zany no anabeazan'Andriamanitra, hitondran'Andriamanitra atsika ao anatin'ny fanabeazana, mampitombo atsika. Ka na miasa ao anatin'ny maha-olombelona atsika aza Andriamanitra eo amin'ny fanabeazana atsika, dia mitombo, ny ampitombo ny ara-panahintsika ny tanjona, ny ampitombo ny fifandraisantsika aminy hiamafy kokoa, ary indrindra ilay fanantenana mba ho tsara orina, maro toerana. Alay fisaran-tsaina fa eo anivon'ny resaka sekoly rehefa misy ny fanadinana, dia tsy misy mihitsy hoe fanadinana iray na sujet anankiray zany de averina foana de iny ihany, tsia. Fa raha misy fanadinana iray, misy karazana sujet anankiray zany atrehana amin'ity fotoana anankiray ity, aorianao de tsy intsony fa tsy maintsy ho hafa indray ary mafimafy kokoa. Inona ny tanjona? Mba hampitombo ny faripahalalana ao amin'izany sekoly zany. Ho antsika moa zany ny sekolin'ny Kristy dia mahatonga ny olona ray hitombo eo amin'ny sehitry ny fanandramana ara-panahy, ary ny tanjona amin'izany de tsy inona fa ny fanatrarantsika ny tanjona zay napetrak'Andriamanitra ao anatin'ny drafitry ny famonjena. Ilay planina zay nataon'Andriamanitra amolavolana antsika ao amin'ny maha-olombelona atsika. Ka ny zava-dehibe de zao, tokony ho tsapantsika fa tsy isika no manan-danja, fa Andriamanitra no mametraka ny tenany. Tokony hanaiky isika fa kely manoloana ny planina lehibe zay apetrak'Andriamanitra. Ny zavatra mahazatra mantsy de zao, ohatra ny hoe manan-kevitra isika rehefa misedra fanadinana ao anatin'ity sekolin'ny Kristy ity. Ny sujet ane de Andriamanitra nanomana azy, tsy isika no atao hoe hiatrika fanadinana tsika ka aleo miainga avy any aminareo zany ny laza adina. Avy amin'Andriamanitra ny laza adina.
fa ny anjarantsika dia ny manaiky. Ary indrindraindrindra ny fahalalantsika manoloana ny fahalalan'Andriamanitra amin'ny mampampianatra lehibe azy ilay mpanabe ambony indrindra dia tokony hanaika an'izany isika toe-tsaina sy toe-po hoentina miatrika ao amin'ny sekolin'ny Kristy zany. Ary misy taridalana ato ohatra zay nomenantsika makasika ny tantarany Joba avy amin'ny fiainana izay ny ainany Joba raha nandalo karazana fisedrana mafy izy ao amin'ny Joba 7:30 dia ny andininy 2 izay manao hoe iza moa izato manao izay ahamaizina ny fisainana amin'ny teny tsy misy fahalalana, satria ny zavatra niseho zany teto dia toa Andriamanitra indray no everina fa tsy mahataka-javatra manoloana ny fiainana na karazana zavatsarotra izay nandalovan'ny Joba. Isaorana Andriamanitra fa ao amin'ity fizarana 2 ity dia ao amin'ny sekolin'ny Kristy isika. Ny tapany farany izay entintsika mamarana izao famitinana ny taridalana izao dia ilay teny izay hitantsika ao amin'ny Matio 7 izay hitantsika ao amin'ny Matio 1 ka ny 7:20 nalaina tao amin'ny mpaminany Isaia izy io 7:14 manao hoe Immanuela amintsika Andriamanitra. Ny zavatra tokony ho azo antoka dia izao: miteraka fiderana, fiainam-piderana, fomba-piderana ao amintsika ny fahatsapana fa miaraka amintsika Andriamanitra ao anatin'ny memy. Ary azadino fa tany amin'ny 2 amin'izao loha hevitra izao dia nambara tamintsika ilay karazana taridalana avy amin'ny soratra masina mihitsy manao hoe ry malala. Io teny izay manambara amintsika hoe ry malala io dia manamafy fa malalan'Andriamanitra isika ary eo anilantsika mandrakariva izy. Ahafahantsika mahafantatra fa tsy misy zavatra miseho amintsika, indrindra ireo karazam-paratsiana izay manodidina antsika, eny mety miatra amin'ny tenantsika aza ka tsy nampozin'Andriamanitra zany. Ao anatin'ny drafitra izay planiny hitondrany antsika ao amin'ny sekoliny zany. Ary ny 2 dia zao miara-miasa amintsika izy ao anatin'ny zavatsarotra rehetra misy asan'Andriamanitra ao satria planin'Andriamanitra io. Ary ny tena zava-dehibe indrindra dia zao ifarana ny zavatra rehetra ao anatin'izany ny fahoriana. Ny fanantenana izay entin'izao taridalana izao dia ny fahazahoana antoka fa eo amintsika mandrakariva Andriamanitra koa mandehana amin'ny mpinoana tahaka ireo olo malaza amin'ny finoana rehetra izay voambara sy voatanisa ao amin'ny Hebreo 1:20. Ny fanantenan'izy ireo dia maro toerana satria mino izy fa ao anatin'ny planin'Andriamanitra, malalan'Andriamanitra koa izay indray no nentintsika namintina izao taridalana izao tao anatiny ny fotoana izay nandiniantsika ny hoan'ny lehibe iny. Koa ankehitriny dia iroso isika ao anatin'ny fanatitra izay ahafahantsika mideran'Andriamanitra, ahafahantsika maneho ny avy ao am-potsika tsirairay avy ny fanoloran-tenantsika, koa ao anatin'ny feokira no anataterahantsika izany fanatitra izany. Mba ho famaranantsika ary ny fotoana rehetra tamin'ity maraina tapany voalohany ity dia andeha hiaraka hivavaka isika manasa anao mba hiombona fa hisy vavaka zay ho tononona. Tompo rainay tsara indrindra zay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, isaoranay anao hatrany ny fahafahanay mbola manana tompo-potoana, tompo-pahavelomana, ary indrindra ny fahafahanay mbola tezaina sy beazina ao amin'ny sekolin'ny Kristy. Misaotra anao zay ray malalo ny amin'izany satria iombonanay amin'ilay zanaka ao zany dia Kristy. Miaraka aminay mandrakariva, miasa
ho amin'ny famolavolana nay tsararay avy. Saotranao ihany koa zay satria afaka naneo ny fanoloran'ny tenanay tamin'ny alalan'ny fanatitra raiso zany tompo mba ho fanatitra ankasitrahana tokoa eo anatrehan'ny seza fiandriana amin'ny fahasoavanao. Ary matoky sy mino izay fa ho azononao hatrany ny fanantenana ka ho fanandramana mahafinaritra ho anay ny mahatsapa fa Imanoela eo aminay mandrakariva ianao. Tononona ny vavaka ho amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Aoriny ny fanarahantsika ny fandarana ara-pahasalamana izay hoenitsika sy ho hitantsika tsy ho ela dia manasantsika indray amin'ny 14 eo mba hiatrika ny fanompoam-pivavahana. Mianatra eo tongotrao. Miarabanao manaraka ity fandaharana ity. Tamin'ny herin'ny toy izao sika dia niresaka tamin'ny ireo mpitsabo misionera, mpitsabo kristianina sy ireo misionera medikaly ary nampatsiahan'izy ireo hoe Jesosy no tokony hivony afatra toriana ary tamin'izany dia nampatsiahivina azy ireo fa tokony ho vonina mandrakariva ny ampifandray ny fanasitranana ara-panahy eo amin'ny fanasitranana ara-nofo ny mpitsabo kristianina eo am-pikarakarana ny marary. Ka amin'ny fomba ahoana ary no ahafahanao manatanteraka izay hoe mampitodika ny sainy marary ho eo amin'ny Jesosy. Dia izao, ao amin'ny boky Message choisi dia misy fanambarana manao izao hoe ny zavatra tena ilaintsika maika indrindra dia ny fifoazana amin'ny fanahafana marina an'Andriamanitra. Ny zavatra tena ilaintsika maika indrindra dia ny fifoazana amin'ny fanahafana marina an'Andriamanitra. Ny katsaka izany no tokony ho vain-doha rahantsika. Araka izany torohevitra ao amin'ny boky izany dia tokony isika mpitsabo kristianina mihitsy izany no anahaka an'i Jesosy aloha ary amin'izay dia ho mora amintsika ny hitondra ireo marary izay karakaraintsika ho eo amin'i Jesosy. Fa ahoana ary no ataoko mba ho tonga amin'izany fanahafana an'i Jesosy izany tsy haka ohatra lavitra isika fa eo amin'ny fiarahamonina ihany no akatsika ohatra dia ao an-tokantrano ihany koa. Matetika eny amin'ireny zaza madinika ireny no ahitantsika no itenenantsika matetika hoe tena mitovy amin'ny dadany na koa tena mitovy amin'ny mamany mihitsy ity zaza ity na ny fiteny dia tena ineny ane zany. Ny zaza madinika tokoa mantsy ny olona izay mifanerasera aminy mandritra ny tontolo andro no miresaka aminy miara-milalao aminy iny olona iny no alainy tahaka ka hany ka rehefa miresaka amin'olo-kafa izy dia tonga dia fantatry le olona mihitsy hoe tena fomba firesakianina zany na fomba firesakianina. Dia ohatr'izay koa isika rehefa Jesosy no resahantsika matetika raha tena irintsika lalina ny anahaka an'i Jesosy dia tokony hianatra ny fomba fiteniny isika, hianatra ny fombany, hianatra ny toetrany ary amin'izay dia ho hitany marary izay tsaboantsika fa tena manahaka an'i Jesosy tokoa isika dia tsy ho sarotra amintsika ny ampifatoka ny sainy marary ho eo amin'i Jesosy. Izao ny toroheviny ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresina Jésus-Christ page 71 ahasoantsika ny andany adiny iray isan'andro hieritreretana sy andinihina ny fiainan'i Kristy. Tokony ho raisintsika ny amin'ny lafiny tsirairay izany ary avelantsika mikitra ny toe-javatra tsirairay ny saina indrindra ireo toe-javatra eo amin'ny faran'ny fiainany. Rehefa mandinika maharitra toy izany ny sorona lehibe nataony antsika isika dia miha matanjaka ny fatokiantsika azy ary miha lehibe ny fitiavantsika ary ho votony fanahy ny lalindalina kokoa isika. Dia izao ary mila ataonao fiainana mihitsy izany ny hanokana adiny iray isan'andro hianarana ny tenin'Andriamanitra, hivavahana aminy. Amin'izay dia ho mora amintsika
ny ahatanteraka ilay teny baiko ao amin'ny lioka toko fa 1:20 manao hoe mivavaka aza mitsahatra. Isika zany ao alohan'ny anomboantsika ny asa fitsaboana dia tokony ataontsika fiainana ihany koa ny vavaka aloha mialohan'ny asa. Satria raha mifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra isika dia manomana ny fontsika sy ny saintsika Jesosy hatoky azy. Tsy mora mantsy ny mandray hoe aneo fitiavana izany, aneo fangoram-po sy fahalemem-panahy zany rehefa tratry ny fahasorenana isika na koa hoe misy olana mianjady eo amin'ny tena manokana. Fa izao rehefa mifandray mianatra eo tongotry Jesosy isika manokana ny iny adiny iray iny ifandraisana aminy dia omeny fiadanam-potsika, anina fiadanam-potsika ary feno fitiavana sy faharetana isika eo am-pikarakarana ireo marary izay raisitsika. Izao ary ny faniriana amin'ity anio ity dia ny fanahy masina anome hery ianao mpitsabo misionera medikaly, mpitsabo kristianina mba hianatra eo tongotry Jesosy mandrakariva ary amin'izay fotoan'izay dia afaka niteny ianao hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy.